Erim-pamoretana atao amin'ny sandika fanampenam-bavy izao zava misy izao. Fa misy inona ry senisy ry HCC azakazaka raha itosika ny famohana ny voka-pifidianana. Madagasikara raiky tapisaka anatin'ny malagasy ny tsy fanekeny vahiny hitondra azy. Alakamisy 13 novambra 13 manatitra ny arabatombo kilasy tongvavy tonga soa indrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao fampanajana sy ampitiavana no asakanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Nasitrika andro hoany tao amin'ny simitiera tao atapy-tanàna ny Nosy no nofy mangatsiaka ny Bezara Virginie na iny Nidoni. Nanotrina izany fandevenana ny nofy mangatsiaka an'izany ireo zanany mirala avy any ivelany. Anisan'ireo nanotrina ny fianakaviana amin'izao von'izao ihany koa ny lehibe ny antoko-tiako Madagasikara Marc Ravalomanana, ny avy amin'ny PSD Cité-ny Randriana Soloniaiko ary ny avy amin'ny RMDM Pasteur Edouard Tsarambe. Amin'ny fotoana toy izao ny filoha Ravalomanana no ilaina ny firaisan-kinany rehetra. Tadi-baovao Jessica Miray, Andry Rakotomalala, MBS Ambanja. Nampiseho ny firaisan-kinany malagasy tamin'ny fahalasany mpanakanto ny Nidoni izay nodimandry ny alahady lasa teo rehefa narary mafy tany am-ponjy. Anisan'ny nanotrina ny fianakaviany ary tonga tao Nosy be omaly ny filoha nasionaly ny antoko-tiako Madagasikara Marc Ravalomanana. Tonga nampahery ny fianakaviana ny delegasiona notariny izay nahitana ny avy amin'ny tiako Madagasikara, ny avy amin'ny PSD Cité-ny Randriana Soloniaiko ary ny avy amin'ny RMDM Pasteur Edouard Tsarambe. Androany maraina moa dia mbola niona tamin'ny fianakavian'ny filoha Ravalomanana tao amin'ny Magro Antsiranana. Tsy ho avelantsika ho raraka an-tanty ny rana latsaky ny Nidoni ho an'i Madagasikara. Aoka isika rehetra hiaraka hitraka, irahina trany ary hijoro. Raha misy mahazo anareo aty Nosy Belleville, aza matahotra fa eto ary ny antoko-tiako Madagasikara. Hoy aminareo hoe mila mirahintsika mianakavy, mivoaka malagasy rehetra. Fa tsy izy tsony zao ary tena fadilanova na voaka malagasy. Satria misy olona izay tena tsy mieritreritra mihitsy ny asy ny maha-olombelona. Tsy mieritreritra mihitsy zany fitsinjovana hoe zon'ny malagasy zany. Izy raha to moa zany tsy gasy dia zao zavatra mantsoa. Tonga tia Nosy be miara-miora amin'reto fianakaviany zafiny fotsiny reto. Mponina Nosy be ray manontolo, malagasy ray manontolo fianakaviana be ny timiny. Tena tsy arito mihitsy tsy nalalo taty. Ka dia mbola mamerina aho aoka isika rehetra hiary hitraka, irahina tsara ary tsy amela ny namantsika matimaty fotsiny amin'izao. Tsara ny mampatsiahy fa fijoroana nanohitra ny fandrobana tany ataon'ny vahiny tao Nosy be no nisamborana ny Nidoni. Nitovana trany nefa ny fitoriana rehefa tany am-ponjy izy, izay lasa misy lafiny politika. Izy raha teo anisan'ny mpitarika ny antoko-tiako Madagasikara tao Nosy be ary efa kandida ho solombavam-bahoaka. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mitana ny sainy mpanara-baovao hatramin'izao ny zava-nisy teny Andohany Mandro seza. Fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ireo olona voalaza fa jiolaka maty ny diny tamin'izy ireo. Nambarany teo anivon'ny zandarmeria fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana izy ireo etsaka ilanjany. Nanambarany pahelalana Fanirisoa Erinaivo fa nanana antota-taratasy manaprofo ny alabato sy manohitohina ny fitondrany ireo dimilany itifirana tetsy Andohany Mandro seza ny talata teo ireo. Fitifirana no nataony ny mpitandro ny filaminana teny. Hoy kosa i Fleury Rakotomalala, mpandinika ny fianam-pirenena sady mpanatsikafina ao amin'ny rindriny. Afitra Sondrabe sy Mathieu Princy no mitatitra izay vaovao izay. Olona nanana ny maizy azy teto amin'ny firenena ireo maty tamin'ny tranga tetsy Andohany Mandro seza ny talata teo araka ny fanazavana nentin'ny Fanirisoa Erinaivo, filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara teo aloha. Namafisiny tamin'ny horonan-tsary ny mombamomba ireo namony ainy ireo. Ankoatra ireo vola hita tao anatin'ilay fiara dia nisy antota-taratasy mety hanohitohina ireo mpitondra ary tokony nomena ny olona teo akaikin'ny toerana nisehon'ny sakoroka ny nentin'ireo voalaza olon-dratsy, hoy Fanirisoa Erinaivo. Ny antso ny tafika andray andraikitra ihany koa Fanirisoa Erinaivo nandritra ny horonan-tsary nataony androany. Ivoaka tsy ho ela ny porofo samihafa amin'ny fangalaramatony iseho hatray ho ihany ny fanazavana. Misy kolonel anankiray atao hoe Edmond tao anisan'ny maty teo. Ary
ireo olona ireo zany a de tonga de natao exécution sommaire. Ny atao exécution sommaire de hoe tonga de famonoana tsy misy alaharo, tsy misy fitsarana, tsy misy verdict hoe meloka sa tsy meloka. Tao anatin'io tomobile io de nisy vola 2 milliards d'ariary, 10 milliards de FMG. Nakaiza io vola io? Ny document izay nentin'ireo olona ireo dia document avy amin'ny chef district 70 isa manerana ny Madagasikara, misy ny PV izay novaina, misy ny PV fictif amin'ireo bureau de vote fictif, PV natao falsifié zany fa tsy fictif, PV falsifié avy amin'ny fokontany 2,3 exactement, bureau de vote miisa 2397, plus exactement izay 1 697 voix ho an'ny Andry Rajoelina. Ny zavatra tsy fantatr'ireo olona izay namono an'ireto olona reto dia misy double ireo zavatra ireo, fa copie no nalefa tany ary misy original, misy copie any ary misy original mandehandeha quelque part any fa mbola ivoaka eo ary ho hitatsika. Fa izay ny antony namonoana andreo mba tsy hahatongavan'ireo PV falsifié reo any amin'ny olona tokony andefasana anazy. Misy ihany koa dossier hafa izay manahirana an'ity fitondrana ity, izay mety ho toratonga ny ampelantanan'ny fitsarana ny Londres dia mety apidikizo an zareo ary mety hanampy be dia be ny investigation mikasika ny kolokolo izay ataon'ireo mpitondrareo eo amin'ny fitondrana. Ka noho izany dia najedaka fotsiny reto olona reto. Porofo 5 kosa ny nentin'ny mpandinika ny raharaham-pirenena sady mpanatsikafina Fleury Rakotomalala nanaporofona fa tsy nisy velively ny fifamptifirana teo amin'ireo olon-dratsy sy ny mpitandron'ny filaminana. Iray amin'izany tsy fisian'ny polisy siantifika mizany fifamptifirana toy ireny. Teo ihany koa ny tsy fitovian'ny isan'ny olona voatifitra sy ny basy sarona teny amin'izy ireo. Raha nahitinareo ny tamin'ny vaovao navoaka ny MBS dia nahitinareo douille anankiray ana Kalaknikov na Malakonikov izy nga arfidy zay 762 zany le douille tavela teo. De ny tena moa ma-investigateur ny tena de tonga de réflexe rapide be de hoe aiza no nitranga ny zavatra de hoe tetiteto aby daholo ndaotsika hitady zay mahita cartouche dia mahazo 500 000 FMG isaky ny cartouche anankiray. Tsy nahita douille an'le pistolet na iray aza. Ça prouve qu'il n'y avait pas d'échange de tir, mais il n'y avait que des tirs unilatérales venant des AK-40, c'est-à-dire reto Kalaknikov. De jereo tsara nefa ny lavaka rehetra amin'in'le lunette arrière iny, fa izay teneniko anareo zay lavaka miditra any anatiny. Ary maninona tsy vaky le lunette satria akaiky le tir. Tsisy mitsy amin'le parabrise le gendarme hoe diana bala. Ary raha nisy ary zany tokony nasiona hoe jereo tony diana bala ny tifiriny de la, jereo tony zao tedy na ny capot na ny calandre avant. Tsisy diana bala ary tsisy ninona. Proof faharoa fa tsy nisy ny échange de tir. Proof fahatelo de rehefa nanontany ny mpanao gazeta n'le vehivavy le nitenen'le gendarme idio vavadinareo fa sao de tafidrany izy dia niteny mazava tsara ilay vehivavy hoe tsy nahita anazy mitondra basy atoko fa rehefa tratra tao ambadika tao izy de nitifirin'le gendarme ary mbola somary velona de hoe mbola velona taperiny-drareo ny aino izy izy. Tetsakilany nilaza ny commandant ny vondron'ny gendarmerie eto Analamanga, ny lieutenant colonel Tojo Malala Raoil John
fa mbola anaty fanadadiana tanterak'indra raha iny zandarmaria amin'izao fotoana ka izay ny mbola tsy tenenan'izy ireo. Araka ny raky tsara tamin'ireo caméra de surveillance hoy ny fanazavana dia nisy zavatra nangalarina tao anatin'ilay fiara tsy mataho-dalana ary nisy tokoa ny vola tao anatin'ilay fiara. Tsy misy avy amin'ny zandarmaria na polisy velively kosa ireo namony ainy araka ny fanazavana ity manam-boninahitra ity ihany. Isy ny fanadihadiana ho raisina aoriana kely manoloana ireo fanambarana sy faneho-kevitra samy hafa mikasika ny raharaha miparitaka ao amin'ny tambazotra Facebook ho hatrany ity zandary ity. Mifandraiky amin'izay vaovao izay diso ny vaovao miparitaka fa misy olona akaiky ny filoha ny anteny meram-pirenena ireo maty voatifitra tamin'ny raharaha tetsy Andohanimandro 16 namoaka fanambarana mahakasika izany tale ny kabinetra ny filoha ny anteny meram-pirenena niaraka tamin'ny tale misana ny fiarovana ny lapany Tsimbazaza. Tena antoerana nanangona ny vaovao Asinandria Malala sy Tahiriniana. Tsy misy idiran'ny filohan'ny antemera-pirenena ireo olona maty voatifitry ny zandary tetsy Andohanimandro 16 fakomaly hoy ny tale kabinetra ny filohany ity androm-panjakana ity sy ny tale misana ny fiarovana ny lapany Tsimbazaza. Lainga araka izany ny fampitambavao na naparitaka ity vaovao ity. Manoloana ny feo miely tamin'ny raharahana Andohanimandro 16 tamin'ny talata 2 Novambra 2024 teo. Izahay talen'ny kabinetra ny filohana teny meram-pirenena Razafindra namana Pierrot izay atrehan'ny tale misahana amin'ny fiarovana ny lapa dia mitondra izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, ireo olona 4 izay voatifitra ka maty nandritra n'iny raharaha iny dia tsy misy mpiambina ny filohana teny meram-pirenena na iray aza ary sady tsy olombelona miasa eto amin'ny fitalehavan'ny fiarovana ny lapa eto Tsimbazaza. Faharoa, tsy mpikambana velively ao anatin'ny kabinetra ny filohana teny meram-pirenena i Roberto Carlos izay anisan'ireo voatifitra ihany koa tamin'iny raharaha iny. Marihana fa ny fanendrena izay ho mpikambana eto anivon'ny kabinetra eto amin'ny lapany Tsimbazaza dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny arrêté mazava na izy ho permanent na izy non permanent na izy ho bénévole koa azo marihana tsara fa tsy mpikambana ao anivon'ny kabinetra ny filohana teny meram-pirenena io olona io. Eto zany dia manamafy ny tenanay fa diso daholo ny vaovao ahely na io amin'ny tambazotra serasera eny fa na ireo antso maro samihafa izay mentefa ty aminay. Telo andro teo ariny ny fitifiran'ny zandary ireo olona 5 tetsy Andohanimandro 16 iny dia mbola tsy nilobavany amin'izay vokatry ny fanadihadiana nataony ny teo anivon'ny zandarmaria. Fanginana malasa saina ihany satria tsy dia fanao loatra. Rehefa misy raharaha mafana tahaka izao mantsy dia aingana dia aingana ny fampitambavao ataony zandarmaria. Vaovao manodidina ny fifidianana nandefa taratasy any amin'ny filoha-lefitry ny vondrona Eropeanina ny solitena ambony misahana ny raharaham-bahiny sy ny politika mpiarovana ny vondrony kandida. Isan'ny nasongadiny vondrony kandida ny fiziriziriny mpitondra tsy fampidinika. Tsy mbola nisy mihitsy ny fotoana na ny filoham-panjakana mpisolo-toerana na ny gouvernemanta Vonjimaika nanaiky ny fampiresaka avy amin'ny kandida 2020. Fifampiresahana izay miompana indrindra amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary manaja ny lalam-panorenana. Hatramin'ny joroan'izy ireo ny volana septambra 2024 dia tsy nitsatra ny vondrony kandida. Nanaitra ny vondrona iray isam-pirenena amin'ny fihoaram-pefy ataony mpitondra manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Noho izany, isy krizy politika hitranga eto Madagasikara noho izay tsy fahatomombanana maro samihafa izay. Na dia teo aza nefa ny fanambarana maro natao dia tsy naharesy lahatra ny fitondrana iroso amin'ny fifidianana ihany. Maro ireo mpanara-maso eto an-toerana no naneho tamin'ny fomba maro ny fandikan-dalàna maro be hita nandritra iny fifidianana iny. Ito hiatrany araka izany ny tolona ho an'ny vondrony kandida dia ny ametrahana ny tany-tandalàna ahafahan'ny Madagasikara sy ny mponina ao aminy mifidy ankalalahana izay hitarika azy. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay ihany miazakazaka mafy amoaka ny voka-pifidianana alobe ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana noho ny antony tsy mazava.
Tomana marina ny eritreritry ny mpanara-baovao ka iny ilay vaovaony paritaka fa isy kandida ampatsony ny fitsarana anglisy no niraharaha roa mivosy amin'ny 30 novambra ho avy izao hoy ny antoko politika otrikafo fiazakazany senisy ny HCCU. Angam-baovaony Asinandriamalala sy Taiziniana. Azakazaka aray tosika no ataon'ny senisy ny fitsarana avy momba lalampanorenana amin'ny famoarana ny valin'ny fifidianana izay tsy nekena ary tsy nandraisan-drehetra anjara tamin'ny 11 novambra lasa teo. Omaly laza ny HCC fa tsy andro ny seni izy ireo vao ikarakara ireo atota taratasy mpifidianana. Ny seni kosa etsakilany dia miazakazaka milaza fa amoaka ny voka-mpifidianana vonjimaika amin'ity farany herinandro ho avy ity. Fiatsika to mampironina indray ny sain'ny mpanara-bavao ifantoka amin'ny raharaha roa mivosy hoy ny filohany antokotrikafo. Izay hoe zany manamarina an'le hoe satria mbola hevitra ny hoe fisinina tsy fisinina fahatelopolo ny volana novambra izay fantatritsika hoe misy raharaha masaringotra ny tale kabinetra ny présidence teo aloha dia Ramatoa Romivos zany dia mandeha niresaka amin'izao fotoana izao fa hoe misy ny fampiantsoana amin'ny fahatelopolo volana novambra ho avy izao. Misy ihany koa candidat zay voasaringotra amin'izay lafin'izay iny moa efa nisy adihevitra hoe misy tsy misy le izy fa rehefa mipetraka zany lay adihevitra hoe tsy maintsy hiazakazahana ho vita na hivoaka alohan'ny 17 ny volana novambra zao ny proclamation officielle an'ilay fifidianana dia na tiana na tsy tiana zany dia lasa mamerina ny adihevitra mahakasika ny hoe fahamarinana na tsy fahamarinana io lay raharaha 17 ny volana novambra io lay zavatra. Tsy hitondra filaminana velively eto amin'ny firenena nefa ny famoahana ity valim-pifidianana natao letrezana ity. Efa nisy ny tranga mitovy amin'izao tamin'ny raharaha monima sy Philbert Tsiranana ka nampoaka ny raharaha 270 hoy hatrany ILR be vahiny. Tamin'ny 170 misy ny raharaha tany atsimo voalohany volana aprily izay nandripahana ny pomban'ny monima maro be mikirina anao fifidianana ny mpitondra tamin'izany fotoana izany Andriamatoa Philbert Tsiranana lany tany amin'ny salanisa ambony dia ambony izy mihodidina 770 isanjato farany volana aprily fa rehefa tonga ny volana May 770 dia nirodana ihany. Hitatsika ihany koa fa nisy ny teny an'izany teto hoe nahodina impito amin'ny mandany Jeriko ary nareo dia tsy ahongana eto amin'izao fotoana izao zany somary gaga ihany izahay ato amin'ny otrikafo raha mahita ny filoposolotoerana izay tsy ara-dalàna mariako tsara ny général Valmanana izay milaza hoe raha dika le teniny izay tiako avoaka dia avoaka, izay tiako hogadrana dia hogadrana ka mehetry ianareo raha mazava dia io zay eny nareo zany ny olo dia mety hoe afaka mikopaka mafana sy ny mangatsika efa rehefa io vahoaka io no tapa-kevitra dia izy hoe hosahirana eo ane ianareo. Ankoatra ny asa vita aingana sy tsy fahita dia isan'ny fomba fiasa vaovao nampiarany seniko ny tsy famoahana ireo vokatra isaky ny birao fandatsaham-bato fa safy be matsina ireo vokatra izay navoakany. Raha ny fantatra moa raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia ny sabotsy ho avy izao no amoaka ny voka-mpifidianana vonjimaika ny seni. Tranga izay tsy mbola nisy teto Madagasikara tato anatin'ny 80 taona ny hoe herinandro mahery kely atao aorian'ny fifidianana dia nivoaka sady ny voka-mpifidianana. Tsy fahadiovan'ny fikirakirana ny fifidianana fa mpandanina olon-tokana ireo nosombony tamin'ny valiteny olom-pirenena mikasika ny fahitany fifidianana teo. Hatramin'ireo nandeha nandahatsabato aza mahatsapa ireo olana ireo fa noteren'ny izo amin'ny maha olom-pirenena dia ny Rosy ihany na nefa ny adidy. Avitra Soldrabe sy Mathieu Princy. Olona roa tamin'ireo enina nanontanina nandeha nandahatsabato ny 11 novambra lasa teo. Nateo aza ny faharesen-dahatra tamin'izay latsabato natao izay. Natsapa ny olona fa tsy tomombana ny fifidianana. Ny efatra ambiny kosa dia tsy nroso tamin'izay fifidianana izay. Nisy ihany koa ireo tsy tafiditra tao anaty lesy mpifidianana sy tsy nahazo ny kara-mpifidianana. Tsy nandray anjara fa tsy nahazo karatra. Saitry ny ankonako ny vadiko rery zao no nahazo. Fa misy efa mianaka izay telo mianaka tsisy nahazo. Amin'ilay izany dia hitako hoe misy zavatra tsy milamina satria raha ohatra hoe raha hoe efa 20 taona mahery izay isako misy fifidianana 30 zany fa tsy 20 isako misy fifidianana mandray anjara foana izay menakavy ary zaho mampirisika amin'ny vady aman-janako mihitsy hoe sehoa ny zoanao fa manana zo hifidy ianao dia nefa n'izy nisy an'izay tranga izay dia sady ohatrany somary nahasorena ilay izy ihany satria mpanao recensement mba indrolona nandalo tao aminay
ohatrany lasa naso rena dia nanivady kokoa raha tsy nazoto tamin'izay satria ohatrany hita le zavatra tsy iny tsy nandeha zay tsy nameny olona kara-pifidianana zay efatra ny tokony hifidy dia ny anaranay nalainy naterina tany ny kara-panondro dia tsy nateriny le izy fa dia nasiny nalaina indray dia tonga teny dia hoe miverena dia tsisy dia tsy mifidy zay dia tsy hainay aloha zay ataony ao ko zay aloha dia tsy hay hoe ahoana zany ko izy ny ao aloha dia izy zany mandamina azy tsy nandray anjara fa fifidianana tsy maro potitra sady feno osika feno alatra dia tsy tiako za tsy nisalasala fa tonga dia nanapa-kevitra mihitsy hoe tsy hifidy ohatra hoe any anaty kara-pifidianana zao dia fahitana osika misy olona tsy manana kara-pifidianana nefa mandeha mifidy tsy manana kara-panondro dia mandeha mifidy valim-pifidianana tsy normal io sady tsy azo ekena nanjay anjara dia fidina amin'ny maha-olo-pirenena anahy dia mba mandeha le izy aloha hita hoe tena vitsy le mifidy vitsy le mifidy mo le olona koa amin'izao le fiainana angambany dia tena malainana nandeha hifidy ary misy ny tsy nahazo misy ny nahazo misy ohatrany hoe efa maty nefa mbola mahazo ohatr'izay le izy dia nefa tokony le izy zany tokony hoe raha ny tena izy zany tokony hoe mba raha mitantana zany dia miara manina moa mba miara eo daholo zany ny andaniny sy ny ankilany dia samy mba hoe hita tsara hoe zao zany ty na zao ty dia samy ino dia manomboka amin'izay fifidianana rehefa milamina tsara le zavatra tsy nahazo kara-pifidianana dia valomena dasa amin'ny tsisy nahazo nandray ary le fifidianana aloha tena hitako hoe tsy milamina firenena sady tsy nandeha tamin'ny fahamarinana mihitsy iny satria betsaka ny olo-pirenena tsy nahazo kara-pifidianana nefa tokony hifidy tena marina aloha zany tsy maintsy raha zoela foana zany lany izay ny tena marina satria vita fa le maloto le fifidianana tsy zavatra tenena mihitsy le firenena ny antony andraisako anjara zany amle zany azo kara-pifidianana fa nisy koa le zavatra zany efa tsy maintsy isy tamin'ity any ty dia nandray anjara fotsiny maha-olona tsy verozoana zany dia nandray anjara fitiraka tsy tonga lafatra tsy tonga lafatra le izy mikorotana be zany le izy aloha ny tena marina resy lahatra ny akamaroan'ny olo-pirenena fa tokony tsy nirosony ny fifidianana iny manamarina izany ny tahabavitriana ambany ilaina ny fanadiovana trany fotony ka hatrany amin'ny rafitra mpikirakira ny fifidianana raha ny tranga maro manerana ny nosy ny paritaka nandritra sy taorian'ny fanatanterana ny fifidianana teo dia tsy azo everina ny fahadiovan'ny valim-pifidianana ho avy satria ankoatran'ireo paipaika osika dia teo ny fifidianana ny vaton'ireo mpifidy mitanila makany amin'ny fampandaniana ny kandidam-panjakana ny fironana araka ny fanehoan-kevitra samihafa ataon'ny mpanao politika sy ny hery-velona samihafa ihany koa mila mijoro sy miado amin'ny fanoherana ny tsy ara-dalàna ny rehetra mba hamerenana indray an'i Madagasikara ho tany-tan-dalàna fifidianana madio ekeny rehetra ary andraisan'ny maro anjara ny tanjona ho mafy sy sarotra ny fiainana miandry ny malagasy ho any 5 taona ho avy eo raha tsy mijoro miaro ny tena safidiny maro anisa ho ny solombavam-bahoaka Emilien Ramboasalama niariary ny fandresen'ny maro anisa nandritra ny androm-pifidianana saingy mila hijoroana hatramin'ny faranjany hoy ny fanazavana Germaine Menjanary Mano Randriamalala olona efa nodimandry kanefa mbola mahazo kara-pifidianana tsy fahazahoana kara-pifidianana avy tao amina fokotany misy ianao fa any ankafa no voasoratra sy mifidy tokantrano iray misy olona 5 saingy iray ihany no mahazo kara-pifidianana santionany tamin'ny tsy fahatomombanana ny tranga tamin'ny kisarisary-pifidianana izay natao ny fa 9 ny volana novambra teo izany raha ny angom-baovao natao rarina raha tokana nandray fanapahan-kevitra tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ireo kandida mivondrona satria fifidianana feno osoka no natao hoy ny mpanao politika fifidianana raha araka ny tena maskarady ozy izy fitenenana satria raha ny atao tenenina fotsiny rehefa nytenenina hatramin'izay ny fandrafetana ny lisy fifidianana ndre fond total ny lisy fifidianana dia tena mampalahelo sy tena mampime satria raha itokantrano zao ary efa teny zany zavatra zany andray mpanakaviana mahazo kara-pifidianana fa fady aman-janaka zay miarako mitafitranao a
dia tsisy mahazo izy rehetrarehetra. Dia manarak'izay a ny zava-misy koa amin'ny lisym-pifidianana ihany dia misy olona efa nytenenina teto koa zany olo mifoky tany anankiray ao Sonerano dia lasa fidy any amin'ny fokontany tsara faritra. Olona anankiray manana karapifidianana 10 zave de ety olona efa maty ao amin'ny fokontany dia mbola mahazo karapifidianana anankiroa zay efa déclarena fa tsy sa zavatra rehetrarehetra zany dia malasa etrena hoe tena tsy intsony ary atao hoe fifidianana namboamboarina ary afaka nytenenina teo ohatrany tsy misy fifidianana iny aminay satria fidianan'andro lisitra aloha dia efa namboamboarina. Azo everina fa misy antony manokana ny fiazakazahana amoaka farazaingana ny voaka pifidianana ho etrany ny fanazavany. Efa mazava raha teo ny sary miseho ny 24 novambra raha teo fa tsy mandeha ny fidy ny maro anisa. Atao hoe mampiakatra an'io hoe tapandraisana anjara zay tapandraisana anjara foronina mba entina eo anatrehan'izao tokoa zao fa hoe tena mandray anjara tanteraka malagasy fa raha ny tena tapandraisana anjara tena izy ny fifidianana amin'izao fotoana zao dia tsy mihoatra ny 20 isanjato. Zany hoe raha fitoety zany atao hoe fito voasoratra any dia eritrereto hoe raha 20 isanjato izay zay zany mpandray anjara dia eto amin'izay firy isanjato nazo izay zay io saritsarina fifidianana io no azo izay olona saritsary olany io ka io fifidianana io zany dia tena fifidianana atao hoe ao anatin'ny saritsary fifidianana tenina hoe masikaradina fifidianana io fa tsy fifidianana tena ilain'ny vahoaka fifidianana ary tsy hoeken'ny vahoaka mihitsy ny atao hoe valy fifidianana valy fifidianana tsy mangarahara ary valy fifidianana tsy hoeken'izao tontolo zao mihitsy satria na ny tapandraisana anjara zay ampitomboana avolovena amin'izao fotoana izao ny valy fifidianana zay efa amboarina amin'izao fotoana izao satria dia nareo mahita amin'ireny atao hoe réseaux sociaux reny nataony zavatra mitrangany misy urna fa slow na ny ao anatiny avoaka dia slow na ina sy lehetrehtra zavatra eny matoa reny mivoaka zavatra misy reny zavatra reny. Raha tsy mijoro ny malagasy dia 5 taona mbola ho mafilavitra noho ny teo aloha no zavatra iseho eto ho iatrany ny nambarany ny jadona ny vidim-piainana sy ny maro hafa mbola hiantra mafilavitra ho iatrany ny nambarany. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany mitontolona ho famerenana ny tanotandalana sy ny fanoherana ny kisarisary-pifidianana izay notoromarika avy amin'ny filomarika Ravalomanana ho an'ny mpikatroka rehetra nandritra ny fiona ny fianakaviam-ben'ny tiako Madagasikara ny zoma lasa teo. Mila mivonona hatrany ny rehetra ary tokony samy miandry ny toromarika ofisialy ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko manoloana ny fanontaniana maro lafy mikasika ny toy ny izay tolona izay. Mbola Germain no menjanary sy manova Andrea Malalatra no mitatitra izay vaovao izay. Efa mazava ny foto-kevitra ny joroany antokotiko Madagasikara tamin'ny fifidianana amboletra izay nisisihan'ny fanjakana ny 12 novambra lasa teo ho ny mpandrindra nasionaly ny antokotima androany. Tolom-bahoaka ny toromarika saingy tsy maintsy miandry ny fototra sy ny fomba hiaingana ny mpikatroka rehetra satria mbola ao anatin'ny vondro ny kandida ny antokotima ho iatrany ny fanazavana. Ny amin'izao fotoana izao izy ianao hoe taoriana n'ilay fifidianana izay notanterahana dia nisy tokoa ny fionany président Marc Ravalomanana tampikatroka tiako Madagasikara ireo olom-boafidy hatrany amin'ny maire ny député teto amin'ny foibe ny antokotiko Madagasikara zay nanaovana tombanezaka aloha tamin'ny zavanisy tamin'ireny fifidianana zay naroso araka ny teneniko teo ary nanomezana ihany koa ny toromarika amin'ny hoe mbola mitoy ihany ny tolona satria tolona moa natao ny talohan'iny fifidianana iny dia amin'izao fotoana izao moa dia mbola tsy tanteraka ireo fitakiana ny zavatra rehetrarehetra toa manodidina izay fifidianana zay. Tanteraka iny latsabato eo ampiandrasana ny famoahana ny vokatra isika amin'izao fotoana izao dia angamba ny ataoko fa ao anatin'izay inona moa zany processus électoral daholo moa zany mialoha dia nandritra an'iny fa 12 ny volana iny ary aorinany itsika amin'izao fotoana izao zany hoe iroso amin'ny fiandrasana an'izay mety ho fanapa-kevitra ho raisin'ireo tompon'andraikitra mahefa eo amin'ny fikirakirana ny fifidianana iny na amoaka ny voka-pifidianana tokoa manoloana n'ireny zavatra nitranga sy ny sy fatombanana maro samihafa zay ataoko hoe hiarantsika mahita amin'ny fanambalanam-baovao ngamba fa na ireo mpanara-maso eto toerana na avy any ivelany dia samy mitondra ny fanamariana tamin'ny tsy fahatombanana maro tamin'ny fanatanterahana zany fifidianana zany ka izay ny andrasantsika amin'izao fotoana izao hoe feno ve ny fepetra
amoano reo tompona andraikitra mikirakira zany fifidianana zany zay omety voka-pifidianana na hovonjo maika io a na ny tena hoe voka-pifidianana tena définitive na résultat définitif de angamany ataoko fa fianasana an'izay ampitoniana aloha no mbola toromarika omena an'ireo mpikatroka manerana nosy amin'izao fotoana izao. Tsy manginana mitsahatra koly ny tolony ho iantrany ny fanazavany zava-dehibe no atrehana satria fanavotam-pirenena koa mila fandiniana amin'ny lafiny maro izany ho iantrany ity mpandrindra nasionaly ny antokotimy. Ho averiko eto ihany nefa fa ny antokotiko Madagasikara dia mbola mivondrona ao anatin'ilay collectif de candidat amin'ny alalan'ny candidat Marc Ravalomanana ka ny toromarika omeny eto dia tsy afaka hisaraka mihitsy amin'izay toromarika zay omeny sy mbola hipetraka satria hatramin'izao a dia mbola mametraka ireo collectif de candidat reo a fa mbola mivondrona izy ireo a ary mbola mametraka sy manamafy hatrany le fitakina n'ilay a fametrahana ny hoe mba hidiniana sy fampidiniana ifampiresahana raha ny maromarina kokoa. Maro koa ireo sehatra maro raha tsy laza fotsiny an'ireny plateforme maro isan-karazany zay namoaka fenkevitra mba hirosoana amin'izay fampiresahana sy fampidiniana izay mba hialana amin'izay mety ho sanatria savorovoroka hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Dia izay rehetrarehetra zay no mbola iandrasana amin'izao fotoana izao ka hanomezana toromarika mazava ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara manerana ny nosy fa dia tsy maintsy ho tonga any amintsika tsirairay avy any ny toromarika zay fanandrify amin'izay fanapa-kevitra hita fa ho raisina eo anivony antoko. Dimy anagoavana ny fanehonany tsy fankasitrahana ny fifidianana ka tsy nandehanana an-datsabato ny 9 Novambra lasa teo. Azo antoka hoy izy fa ho toy ny efa nandraisana ny toromarika tamin'ny nanaovana ny tolona teo aloha no mbola andraisana ireo toromarika amin'ny fanohizana ny tolona ho iantrany ny fanazavana. Efatrany amin'ny fanjakana andrianam-ponomerina no nanoerana ny teratany vahiny mijabaka na mitondra ny Madagasikara sy ny Malagasy. Dindona anatin'ny Malagasy tsiraray ny ady nataon'ireo razambe ny katsaka ny fahafahana sy ny fahalalana izay tsy nomeny mpanjanaka frantsay ho ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo sady mpahitantara lain'Irico Alex. Rehefa matsapa fa voitohitohina izay fahafahana izay dia miafara amin'ny tolom-bahoaka foana ny fametrahana na fanesorana fanjakana. Afitra sy olondrabe sy Mathieu Princy. Ny taona 1790 niteraka ny firenena malagasy fotoana izay nibodon'ny frantsay ny Madagasikara nandravana ny fahasamihafana teto amintsika. Ny fanoherana ireo vazaha frantsay mpanjana tany no fototra ny aingan'ny tena fahaleovantena taty aoriana. Olona nefa nipetraka trany am-piandohana noho ny izay fankalan'ny malagasy olona iray manana zom-pirenena hafa izay indrindra frantsay no nametraka ny tantara ratsy ho an'ireo razambe. Mazana tenenina hoe fon'Andriamanitra ho nosy Madagasikara ka zay olona rehetrarehetra tonga teto a dia malagasy ny anarany. Izany fomba fijery zany a dia fomba fijery diso ara-tantara. Ny atao hoe malagasy a dia nanomboka teo amin'ny ataontsika hoe les années 1910 a ny tena nanomboka nisy ary inarantsika ny ampianarana zany hoe ny VVS teraka ary ny VVS ny anisan'ny voalohany nanamaritra ny atao hoe malagasy. Satria teo nanomboka mipetraka ilay fanjanahantany, nanomboka nibodo any Madagasikara ny vazaha indrindra ny frantsay moa zany ary teo nanomboka hoe tsisy tsony ny sakalava, tsisy tsony ny merina, tsisy tsony ny ova, tsisy tsony ny andevo fa isika rehetrarehetra mipetraka eto amin'ity nosy ity dia mitovy satria eo ambany vazoroan'ny frantsay. Ary naterahany atao hoe fitiava-tanindrazana voalohany dia lay ady natao ho an'ny fahafahana nisy teto Madagasikara tao anatin'ny vanim-potoana fanjanahantany. Zay ny zava-dehibe. Ny atao hoe firenena malagasy zany dia firenena teraka tamin'ny ady tamin'ny mpanjanaka ary tamin'ny ady tamin'ny frantsay zay nanjanaka ny Madagasikara. Zay ny mahatonga ny hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy matetika olana foana rehefa misy olona anankiray manana zom-pirenena vahiny ary indrindrindra rehefa zom-pirenena frantsay izy io. Satria eritreretina hoe raha teraka ilay atao hoe firenena malagasy manoloana ny fanjanahantany dia raha ohatra ka misy olona manana zom-pirenena vahiny mitondra ilay firenena dia lasa manahirana le izy satria mety hampalemy ilay firenena satria firenena niforona tamin'ny ady natao tamin'ny vahiny ary indrindrindra ady natao tamin'ny frantsay izay mibodo any Madagasikara tamin'ny vanim-potoana fanjanahantany.
Fanjakana vaovao, firenena vaovao i Madagasikara tao aorian'ny fialan'ny fanjakana frantsay ny taona 1870. Ny malagasy araka izany no nametraka ny lalàna sy ijoroan'ny firenena. Mampalemin'ny firenena ny tsy fanajana ny lalàna izay tiany iran'ny maro. Tanteraka ny tenenana hoe fiverenan'ny fahaleovatena ny 20 jiona. Fahaleovatena Madagasikara firenena vaovao izay niforona nandritra ny vanim-potoana amin'ny fanjanahantany no misy. Ary rehefa mipetraka izay zavatra izay dia tokony ho tsaroana fa firenena tanora ihany koa Madagasikara. Ary anisan'ny zavatra lehibe mahatonga antsika iray dia ny lalàna. Tadio fa ny lalàna amin'ny teny frantsay izy mazava tsara l'expression de la volonté générale. Zany hoe eo ny rehetrarehetra malagasy ilay antsiny hoe malagasy rehetrarehetra amin'ny teny hoe ity ny mety aminay, ity ny tsy mety aminay. Ary eo manahirana indrindra satria rehefa tsy voahaja ilay lalàna, raha misy ny lalàna ka tsy voahaja ilay lalàna, dia ilay firenena mihitsy no lasa malemy. Tadio tsara fa ny firenena anankiray dia misy andry institution ny fitenitsika azy, ary rehefa malemy reo andro ireo dia atahorana ny arava ilay firenena. Ary ny lalàna dia anisany andry anankiray ipetrahana firenena atanjaka. Io ane raha ohatra ka hoe nanaiky ny malagasy rehetrarehetra fa vahiny no mitondra, inona moa ny olana? Raha nanaiky ny malagasy rehetrarehetra na ataontsika hoe maranisa fa nizaniza mipetraka eto amin'ity firenena ity, ninona zom-pirenena ananany dia afaka mitondra ny firenena izy, tsy solana anie zany. Fa raha ohatra ka ny malagasy no maro anisa ary ny akabetsahany miteny hoe zao ihany no afaka mitondra ny firenena ka tsy ajainy izay volonté générale izay fototry ny lalàna, dia mety ilay firenena mihitsy ilay fanjakana mihitsy rehefa avy eo no alemy ary adaboka. Satria ny zavany malagasy amin'ny ankapobeny dia mbola mahatadidy tsara hoe inona zany atao hoe vanim-potoana fanjanahantany zany mahatadidy tsara, satria misy ireo ray aman-dreny mbola velona tamin'izany mitantara hoe zao ny zavatra niainanay, ary olona eo miteny hoe naray ary tena nampiray ny malagasy anie dia tadio tsara fa ady natao ho an'ny fahaleovatena, satria eritreretina ny fahaleovatena no atao hoe fahafahana. Rehefa natsapa fahaterina tsy afaka amin'ny hevitra ny vahoaka dia miafara amin'ny tolom-bahoaka foana. Any vahoaka ny fahefana ary izy ihany no tompony teny farany amin'izay olona tia nitondra ny firenena. Amin'ny mpanjanaka sy amin'ny vahiny izay mibody ny taniny dia tsy androany, tsy homaly fa efa ela. Ary raha mbola tsy firenena ary Madagasikara fa mbola mivakivaky nisy ny fanjakana Merina, ny Sakalava sy ny Betsimisaraka dia fahita taratra izay. Tadio fa tamin'ny androny Andrinampoiny Merina tsisy vazaha afaka niditra teto Merina. Zany no midika fa ho an'ny mpitondra nisy teto Madagasikara tao anatin'ny tantara dia efa nisy ilay hoe manahirana azy ny idirany vahiny ao anatin'ny fanjakana, ao anatin'ny indrindra ao anatin'ny fitondrana ny fiarahamonina sy ny fanjakana. Rehefa mahatsapa-tena ny vahoaka fa voatsindry, ary izay tsy fisiany fahalalahana izay foana ny mahatonga ny tolona nisy teto Madagasikara. Hitantsika izany tamin'ny andron'ny fitapevapolo sy 700, hitantsika izany tamin'ny andron'ny repoblika voalohany, tamin'ny repoblika faharoa. Fa ny zavatra anankiray ary zava-dehibe rehefa jerena amin'ny tantaran'ny Madagasikara dia ity hoe rehefa ny vahoaka mihitsy no mitrotra ary satria mahatsapa mangirofiry dia tsisy mahasaka anazy anova ny eo amin'ny firenena. Ary izay no tena atahorana eto Madagasikara, satria rehefa reo vahoaka ireo no mahatsapa ary mahatsiaro fa tsy rariny ny zavatra misy nizaniza ninona zavatra atao eto dia tsisy fanjakana anankiray atohatra vahoaka, satria tadio fa natao hoe fanjakana dia vahoaka. Ary ny mpitondra fanjakana dia mpindrana fahefana fotsiny amin'ny vahoaka. Lalaovin'ny mpitondra sy ny pomba ny kandidam-panjakana amin'ny seraserany malagasy. Ady hevitra diso ny filazana fa mbola malagasy manana zom-pirenena malagasy Rajoelina. Izy no nangataka zom-pirenena frantsay kanefa efa tonga taona, ary efa niaiky izany ny tenany. Ny lalam-pandrenona malagasy no mametraka, fa raha tonga taona ny malagasy iray mangataka zom-pirenena vahiny dia miala amin'ny zom-pirenena malagasy.
mbola ny lalam-pandrena malagasy ihany koa no milaza fa tsy afaka mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena malagasy ny olona tsy manana azy ho pirenena malagasy. Mila malagasy miaina sy mivelona eto Madagasikara ary tsy vesara ny fifanarahana any ivelany hitadiavana sy arovana ny tombotsoan'ny firenena hafa ny olona etondrany Madagasikara sy ny malagasy ahazony miaro ny tombotsoan'ireo mpiray tanindrazana aminy. Ny fitambaran'ny olom-pirenena mijoro sy manohitra izay endrika fanjanahana izay no lalatokana anarenany indrain'ny Madagasikara. Lafim-baovao hafa tanteraka niakatra fampanohavana androany ny filohan'ny randrana sindikaly tonga nanotrona azy avokoa ireo mpitarika sindika. Maneho ny ahiainy sy ny taona ireo mpitarika sindika manoloana ny zava-misy tsy afaka nilazany marina izany ny sindika raha izao raha matahotra izao no jerena. Asin'Andria Malala Taizina. Fanampenam-bava ireo samy teny no andraisan'ireo mpitarika sindika ny raha matahora miatra amin'ireo mpitarika sindika misy arovo antso tena misy sandary ary saika niakatra fampanohavana androany. Ny fahitanay azy aloha zany hatreto aloha tsy fantatra hoe inona ny antony tena nanomezana taratasy fiantsoana azy sy iakarany fampanohavana ety amin'ny fitsarana fa ny azony ilazaina fotsiny zany hoe amin'ny mampitarika sindika azy raha izao zany zavatra misy lasa manohitohina ny asanay ilay izy satria tafiditra ao anatin'ny asanay ny maneho hevitra sy ny miteny. Raha izao zava-misy zao zany dia lasa na izahay raha zao anao ny asanay lasa ho sadaikatra nefa arovany lalam-pandrenana ny asanay arovany lalàna iresa-pirenena. Zany hoe zany manahirana ilay zavatra misy eto Madagasikara. Raha izao zavatra ianantsika zao no mitohy sanatry ny vava tsy fantatry zavatra ivoaka eo dia hoy izy ateo na izahay raha hoa lasa matahotra ny aneo hevitra matahotra ny anao ny asanay satria hafahafa ihany zany hoe mpitarika sindika manao ny asany mitolona maneho hevitra dia ho fonjaina sanatry ny vava. Raha matahora araka izany no andraisan'ny mpitarika sindika iza zavatoza misy eto amin'ny firenena izao. Karaha matahora mihitsy satria raha ohatra anao ohatra ny hoe mpitarika sindika no mety trangany zavatra be dia be ny tsy afaka hiteny dia tsy feno ny asanao zany satria zista lasa ohatra ny hoe bureaucratique zany le sindikaly hoe zay manana olana traitena dia milamina iny soa tsy milamina iny soa fa tsy afaka ny hevitra zany raha izao no mitohy. Donc zany lasa le asa le liberté syndicale mihitsy zany no lasa tsy misy eto Madagasikara raha ohatra ka hoe voatohitohina ohatr'izao zany le zava-misy. Mpitarika sindika roa ny voantso tena amin'ny zandary tatao anatin'ny roa andro ny fanesy. Talohan'izao dia efa nisy ihany koa ireo mpitarika sindika no natsahatra tamin'ny asany ary nisy ireo nafindra faritany asana. Loza miatra ho an'ny fahalalahana maneho hevitra zava-mitranga eto Madagasikara. Tranga izay hitany sehatra iraisam-pirenena ka inona fa isako lehibe amin'ny fifandraisana na fanampiana mety ho azon'ny Madagasikara. Ny fonja sy ny zandary no arangaranga ho an'izay samy maneho hevitra. Hatramin'ny orany alàna teny Anosy dia mbola tsy nigadona hatera amin'ny fampanohavana Anosy izy roa lampitarika sindika ireo raha tokony hiakatra fampanohavana androany. Mitovy moa ny vesatra hiampangana azy ireo dia ny atteinte à la sûreté de l'État. Tokony niakatra fampanohavana androany filohan'ny sindikany mpampianatra pikaroka mpampianatra na ny CSS Ampanantananarivo Samy Grégoire. Tonga nanotrina azy tetsy amin'ny fitsarana Anosy ny solotenan'ireo mpianatra. Mitaky ny amoana ity mpampianatra ity. Natosiky ny mpitandro ny filaminana moa ireo mpianatra rehefa nijoro sy ny andro am-pilaminana teo ampita ny fitsarana. Tokony androany ny fotoana ny akarany fampanohavana kanefa niemitra tamin'ny ora faranjany. Asin'Andria Malala Taizina. Tamin'ny 12 no nigadona teto amin'ny fitsarana Anosy anohana ny filohan'ny CSS sampana Antananarivo ireo solotenan'ireo mpianatry ny oniversiten'ny Antananarivo. Teo am-pivoriana niaraka tamin'ny CSS izy ireo no nahazo fampitambavao fa hiakatra fampanohavana ny filohan'ity sindika ity ka tapaka teo ny fivoriana. Nirohatra nakeny Anosy avy hatrany ireo mpianatra. Mitaky ny fampitsorana tsy misy fepetra ny filohan'ny CSS izy ireo. Nivory tao amin'ny CSS zay androany araka vaovao entsika misy fihaonana tamin'ny mpianatra sy ny mpampianatra tao. Ny zavatra nisy tao aloha dia azavainay hoe resaka fanazavana ny zavatra misy. Hoe efa mba fanandefitra izy ireo amerina amin'ny fampianarana rehefa miverina mihitsy ny fampianarana mianatra izahay. Kanefa nandona amin'ny fonay indray hoe le olona mpianatra anay indray notazomina. Dia izay le zavatra marary amin'ny mpianatra fa ahoana le olona mpampianatra anay indray anohin'ilay fampianarana notazomina. Sy maheno izay misy tsindry mahazo anazy ireo. Dia eto izay dia miteny toko hoe efa mandefitra manana ny rariny rehefa mpianatra ireo
manaiky noho le fampianarana nefa mbola tratra nitsindry azo lena amin'izao ndray ka eto zay dia milaza ho an'ny fitondram-panjakana hoe aoka kosa ny fanaovana tsindro azo lena ho an'ny fampianarana ambony indrindrindrindra satria izahay ireo any manodina ty firenena ty zay ao amin'ny fampianarana ambony satria izahay ireo any no ilasa hitantana an'le firenena dia eto zay dia manamafy hatrany hoe avoaya ny mpampianatra anay satria verina le fampianarana nefa mpampianatra anay ndray tratra ny tsindry zay azo sambotra dia ny vavao enina androany ndray dia araka n'izy vavao moaly hoe nidina izy fampiresana ny eritreretra satria zay tonga tena zay filohan'ny mpianatra ao amin'ny lettre science miaraka amin'ireo mpianatra reo rehefa tonga tena zay tamin'ny 9 alina vo afaka tiany zay satria nahazo vavao zay teo amin'ny 8 alina teo hoe nidina ny mpampianatra anay dia nalahelo izay hoe fa ahoana ny mifanao an'izany nefa olona tsy nangalatra tsy hoe nandrobo dia hotazomina ohatra zany dia rehefa nahazo vavao ndray hoe maraina zay nahazo vavao hoe entina ty anosy rehefa tonga ty anosy zay mbola tsy tonga ety zareo amin'izao nefa efa ora ray zay ny andro teto zay mpianatra ka zay dia teneniko hoe ohatra nitady ahodikodina be le izy fa tsotrany anay mpianatra hoe avoay moramora ny mpampianatra anay rehefa avy niresaka tamin'ny mpanao gazety ireo mpianatra dia tonga tampoka nanao be midina ireo bebody natositosika nasaina ny ala manoloana ny fitsarana nosy izy ireo taorin'izay tsy miendrika ny fietsika tahaka ireny fanehoana fanohanana ampilaminana nataonay hoy ireo mpianatra izay mpianatra tompoka tonga tia tsy anakorontana filaminana ny tadiavinay ary zay tsy anana heritreritra hoe ifandona amin'zareo kanefa zay tsy nanao nininina dia esorina amin'izao ny anamafisaka an'izay moa zany dia niatandihanay aty anotra fa tsy anakorontana namafisika an'le izy ary raha zay teo hita dia lamina tsara tsy mibana vavahady fa ety amin'ny party azo ijorojorona aty nefa ny dia ndroasana dia zay no mahatonga anay miteny eto hoe filaminana tompoka tadiavinay dia mitaka zay hoe mba avoaka le mpampianatra anay dia tsy mikorontana izay tsy tanapoly za rehetrarehetra reo raha tonga eto dia tokony tsy asiana zavatra ohatra zao kozy raha tsaivina nampanatsony ny zandary ateny amin'ny sampam-pikarohana eloka bevava etsy fiadarana ny filohan'ny sesesa sampana Antananarivo ny profesora Sami Gregoire Ravelonarivo izay efa tombon-dakay eran-tany amin'ny taranja matematika ihany koa rehefa noenoina teny amin'ny zandary ny tena nomaly dia ny tanàna avy hatrany ary izao niakatra fampanoavana androan'izao atteinte à la sûreté de l'État no vesatra hiampangana azy makasika izay vaovao izay nivoaka tamin'ny fanginany ny sindikany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra sampana fianaratsoa malona ny raharaha misy eo nivon'ity sindika ity teboka efatra no nitsindrin'izy ireo tamin'izany voalohany manameloka ny fanapahana karama ireo mpiasa noho ny fanamparam-pahefana ataon'ny mpitondra tsy refesy mandidy izay mivoana amin'ny lalàna manan-kery faharoa miantso ny ampitsara na ny fanenjena sy fampiororana olona ny tombotsoa ambony firenena ho izy ireo no tokony atao laram-pamehana no antitra an-teriny CSS fianaratsoa fa tsy misy afa-tsy ny tombotsoa any rehetra no katsahany CSS amin'ireo fitakiana taondry zo ny mpiasa ho izy ireo ny misitraka ara-potoana sy araka ny lalàna ny valikasasarandry mandiso ny filazana fa mamotika no avy ny tanora izay voizina amin'izao araka izany CSS vaolana mahomby arosy ny CSS sampana fianaratsoa ny amoahana lalàna mifeny fizakantena ny université sy ny ampiarana feno izany lalàna izany nanapa-kevitra ihany koa izy ireo nandritra ny fionambe no tanteraina omaly fa tsy mbola amarana ny taom-pianaran'izy ireo satria mbola tsy feno ny fepetra raha ny fampitam-baovao io arivo io dia tsy niakatra fampanoavana androany tamin'ny ora faranay Sami Gregoire filohan'ny CSS na ny filohan'ny randrana syndikaly Barson Rakotomanga eto nilaketo indrindra Randriamatoa tsy avy manatantelyson filohan'ny Syndipresse Mesupresse fahiny ny fandaharana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity hitondra ny fanehoan-keviny sy ny fomba fijery mahakasika ity raha ity miarabanao tompoko miarahaba ny ando miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka n'izao vaovao zao ary miarahaba ny mpitarika sindika rehetra ary miarahaba ihany koa ny mpiasa rehetra mpiasa malagasy rehetra tsy vidy tsy avahana
Misy ireo antso izay miatra amin'ireo hoe mpitarika syndikaly samihafa eto amintsika amin'izao fotoana izao raharaka ny fanarahantsika tao anatin'ny fampalalam-baovao teo ohatra ny mahakasika ny filohan'ny syndikaly CSS eo ihany koa ny randrana syndikaly inona no mety ho antony izay sy ny fahitanareo hoe madidina izay vaovao izay. Ny zavatra tsapa aloha zany a dia rehefa nisy ny fitakian'ny syndika hatramin'izay a dia tsapa fa atsonjay foana no asetry ny mpitondra. Zany a midika fa tsy manana vahaolana atolotra ny syndika ny mpitondra. Dia izay zavatra zay no mahatonga ny syndika foana miroso amin'ilay dingana farana ao anatin'ny famahana olana dia ny fitokonana izany. Dia mahakasika ny antsoana ny président Samy sy ny randrana syndikaly moa zany dia lazaina fa manotohina ny fiandranam-pirenena. No ny antony a nisy taratasy naterina teny amin'ny maramila hitantsika fa nandeha tamin'ny vaovao zay a nangataka ny mba andraisan'ireo force antanana ny mahakasika ny raharam-pirenena. Dia rehefa tonga teny moa zareo a dia tsy noraisiny tompona andraikitra izay antota taratasy zay. Zany hoe fanehoan-kevitra hitandreo koa zany hitan'zareo koa mba hitondrana vahaolana manoloana ny savorovoro misy amin'ny firenena. Dia zay no hitany mety hoe andaotsika anatitra taratasy ary antso ny maramila mba andray andraikitra. Izay zavatra zay no navadika hoe manohitohina ny fiandrianam-pirenena ireo olona reo. Zany hoe le hevitra hitan'zareo hitondrana vahaolana amin'ny savorovoro amin'ny firenena zany a no tsy akasitrahany mpitondra ho antony hitazonana an'zareo any amin'ny brigade criminelle. Mampalahelo satria reo olona reo a dia olona manana ny lanjany eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha Isamy président ny CSS no resahana dia nahazo ny voalohany tamin'ny fifaninanana taranja matematika maneran-tany. Ny président CSS zay alana baraka atsoina any amin'ny brigade criminelle io. Brigade criminelle dia hoentina anamborana na anaovana fanadihadiana olona meloka, ahihina ho meloka, olona mpanao ratsy zany. Ka raha olona na vita be teto amin'ny firenena nitondra avo ny voninahim-pirenena maneran-tany sy tokony natsoina tany. Ary olona mampianatra ny zaza malagasy, ny zana-bahoaka mba hanana fisainana tsara, hanana ho avy tsara no lazainao fa criminel. Mampalahelo. Inona zany raha ny mpampianatra zany ny criminel, inona zany reo mpianatra reo mianatra ho criminel ve? Ohatran'ny randrana syndikaly zay miaro ny zo ny mpiasa ary nahazo ny premier prix maneran-tany koa amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Dia simbaina lay mazy atsoina any amin'ny brigade criminelle zay natao an'olona meloka sy n'olona ihina fa nanao ratsy teto amin'ny tany sy ny firenena. Zany hoe tsy asiana hasiny zany niezaka nataon'ireo olona reo. Mampalahelo. Dia izay zavatra zay no mahatonga ny syndika maneho firaisan-kina satria fanampenam-bava no zavatra tiana atao. Raha izay ny zava-misy mety hanao ahoana ny fiantraikan'izay ary mety hanao ahoana koa no avy ny syndika? Ahina zany satria raha vao mijoro ny syndika dia eritseretiny ny fanjakana na ny mpampiasa ho fahavalo. Matahotra misy ny mpiasa ny hitarika an'izany hoe syndika zany, anefa misy zo tsy maintsy arovanao ho an'ny mpiasa ary misy zavatra tsy maintsy ijoroanao ao anatin'ny toeram-piasanao mba ahafahana mametraka an'izay fifandanjahan-kery zay eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Ary ny lalàna iraisam-pirenena misy no manaiky, tsy tsika reneny firenena misy syndika fa ny firenena rehetrarehetra maneran-tany misy manome lanja an'izay fisian'ny syndika zay. Satria ny syndika dia akaiky ny mpiasa ary mahafantatra bebe kokoa ny olonan'ny mpiasa raha mitaha ny mpampiasa. Dia
izay zavatra zay zany a no inina vonoana ary a avadika zany hoe fanodina-pahefana le fahefana syndikaly misy zany no esorona tamin'ny syndicat ahina zany raha izao zavatra misy zao zay ny tanjon'ny mpitondra moa zany tsy isian'ny syndicat tsony ary tsy hisy tsony ny aron'ny zonim-piasa de afaka manao zay tiany atao a ny mpampiasa afaka manao daniny kibony a ny mpampiasa satria tsisy afaka hijoro a tsisy hiteny itsony a mahakasika ny tsy fahatombanana sy ny tsy fahamarinana ary a ny asonjay atao amin'ny mpiasa izay le tanjona zay a nefa ny lalam-panorenana misy no miaro ny zo syndikaly ny lalàna iraisam-pirenena zay ny ratifieny fanjakana malagasy nanaiky zany fa hoe hanaja ny zo syndikaly ny fanjakana malagasy tsy nitsoniavina io ankehitriny de izay zavatra zay no atao zay ny tanjona anjareo zany de hoe tsisy syndicat tsony a samy mijoro hiaro ny tena zo ny mpiasa hiaro ny asonjay atao amin'ny mpiasa ary hiady ny tombosoan'ny mpiasa fanontaniako farany hoe ianareo ve zany hijanona am'izay hoe fanaovana fanambarana zay foana sa hoe inona ny dingana efa natao sy mbola hitreretina atao mahaloana an'izay zavatranga zay ao anatin'ny fifampidiniana ny syndicat rehetrarehetra mahakasika an'izay zavatra zay satria tsy azo atao a ny manao croiser les bras amin'izao zava-misy zao a satria lasa ho foana tanteraka ary ho lasa zary fomba fanao izao zava-misy a atao a ampitarika syndicat zao ka miantso a ny syndicat zay mbola tsy tonga saina mba metraka an'izay firaisankina zay a mba hiara isalaha hitadiavana vahaolana ny syndicat de mametraka foana fa manome lanja ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana mba ahafahana mitady vahaolana maharitra sy vahaolana tena izy a amin'ny toeram-piasana ary miaro mandrakariva ny zon'ny mpiasa ka raha syndicat tsy manatanteraka an'izay andraikitra zay raha syndicat tsy mijoro amin'ny mahampitarika syndicat azy miaro ny zon'ny mpiasa nefa mahita tsy fahamarinana mahita tsy fahatomombanana ary mahita fanararaotana atao amin'ny mpiasa nefa tsy miteny tsy mahatanteraka ny andraikitra n'izy zay ka tokony miala amin'ny andraikitra mahampitarika syndicat anazy ary zahay koa zany a fantatray tsara fa raha vao mitarika syndicat anao de raisina fahavalo foana raisina fahavalo foana ary a atao asonjay ohatran'ny président ny syndicat ny Sénat zao Andriamatoa Fama dia naafektena any Diego rehefa nisy a lay fanambarana nataony a tamin'ny SSM zany zavatra zany nefa de tsy mifanaraka amin'ny zo syndikaly satria ny ny olona membre de bureau ny syndicat zany a de tsy azo afindra mandritra ny mandany zay voasoratra ao anatin'ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana voasoratra ny lalàna mifehy ny asa anefa tsy ajaina zay zavatra zay zany hoe rehefa iza zany de tokony anara-dalàna fa rehefa iza zany a de afaka tsy manara-dalàna rehefa iza de ampiarana lalàna fa rehefa iza de jerijerena fosiny a amin'ny fampiarana n'lay lalàna de itsika nandala firenena mandala ny demokrasia angamba henatra eo masiny zao tontolo zao ny fanohitohinana an'izao liberté d'expression tsy misy fanehoan-kevitra kalalana eto raha mahita zao naneho hevitra ny CSS naneho hevitra ny randrana syndikaly nanatitra ny taratasy zay mifono ny fomba fijeriny zareo manoloana ny raharam-pirenena de io samborona io a atakena io a atsoina any amin'ny brigade criminelle eny ary voafetra ihany moa fotoana antsika eto mangasitraka be deaibe anao ny tondra izay fanampanazavana zay
hoadantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izao efa hotoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny vaovaony politika efa naray taratasy fiantsona miaraka amin'ny boky mirakitra ny teti-bola-panjakana 422 ireo solombavam-bahoaka ny alatsinainy izao no iverina andinika sy andany todalana momba ny teti-bola-panjakana ny antenimieram-pirenena raha ny tety andro izay napetraka tsy mamaika nefa ny LFI fa ny fandravonana ny olana mitranga sy ny crise politika no tokony atao ho kosa ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka sasany. Germaine Mejanary, Mano Randriamalala. Ny fandaminana ny savorovory miseho eto amin'ny firenena no tena maika izao fa tsy ny volavolan-dalana momba ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024 hoy ny solombavam-bahoaka Feno Noralambomanana izay voafito tao amin'ny boriboritany fahatelo. Nanamafy ity député ity fa naharay malaka fiantsona fivoriana miaraka amin'ny boky mirakitra ilay teti-bola-panjakana 2024 ny tenany. Olana maro lafy anefa no miseho eto amin'ny firenena izay ilana fandaminana aingana. Ny antenimieram-pirenena raha teo sisa no any androm-panjakana tokana ara-dalàna eto amin'ny firenena hoy ny fanazavany. Raha za manokana raha zao fiainan'ny firenena atrehantsika amin'izao fotoana izao aloha dia tsy mandrandry ninona intsony satria iarahantsika ny savorovory misy iainana ary ny raha ny tena zavatra ilaina zao aloha dia fomba handaminana an'ireto zavatra tsy mety eto amin'ny firenena maro isan-karazany reto. Raha zany LFI zany na ilay solombavam-bahoaka andinika an'izany ara mino afa mbola tsy ao daholo ny fosiny saina sy ny fanahy satria be loatra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena, be ny disadisa, be ny olana maro samihafa fa dia tsy haiko raha za tsy manana zavatra andrandraina loatra amin'izany LFI odiny an'izany aloha hatreto. Amin'ny solombavam-bahoaka dia zay no antom-piasina hiatrika an'izany ary ino aho fa maro ny zavatra tokony fampidinihana na samy aminay samy solombavam-bahoaka amin'izao zavatra maro samihafa mitranga eto amin'ny firenena izao. Tsy mbola nisy teti-bola-panjakana n'olana iny ka nandeha tamin'izay laony teto amin'ny firenena tao anatin'ny 5 taona lasa hoy ny député Rambosalama. Raha gouvernemanta mijery ny soa ho an'ny vahoaka dia ny olana maro lafy mitranga amin'izao no tokony iantsona député Ivory. Io gouvernement io ane gouvernement efa censurevany ary dia izy mipampitrambana rehetrarehetra ao dia atao hoe tao anatin'io gouvernement censurevany io no ny akamarony ka dia tsisy ninona azo antenana amin'io dia ohatra amin'ny fomba mahazatra fotsiny io tonga dia hojerena dia hodinihana fa raha amin'io antenana izy hoe ampivoatra ny fiainan'ny malagasy amin'ny taona 2024 na hitondra hoe fampandrosoana Madagasikara 2024 dia tsisy azo antenana amin'io fa dia vao mainka aza angamba farafahoriana no amin'ny teti-bolo satria izany tsy mahita amin'izao fotoana izao fa lara-pahamehana ny resaka fandriam-pahalemana, lara-pahamehana ny fiadina tsy fandriam-pahalemana, inona zava-misy amin'izao fotoana izao na ny ambanivohitra na ty ampovoantany fa dia tsy matory tsy lavorony ilaly miady isan'andro amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Zany zavatra zany anefa dia tokony fampidiniana tsara no teti-bola io ny atao ilay fifidianana izay tenenina fa hoe ny andrasandrareo izay fifidianana tsy misy ho an'ny mpanohatra natao lara-pahamehana dia lasa atao akamiana ohatran'io fametrahana n'ilay volavolan-dalàna momba ny fandaniana amin'ny taona 2024. Tsara moa ny manamarika fa efa 2 volana izao no niato sy tsy nivory ny député teny amin'ny antenimieram-pirenena noho ny fangatahany maro anisa anao fa belezan-kevitra. Andrasana indray arak'izany ny zavatra hitranga eo anivony ity androm-panjakana ity manomboka ny alatsinainy izao manoloana ny raharam-pirenena indrindra fa ny lafiny politika. Afakely ka mampametra-panontaniana ny maro ny trangany amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao namoaka fanapana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaly fa voatendry isolo-toerana ny solombavam-bahoaka Honoré Rasolonjatovo na ipapasolo taorinina fatesa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara Rambeloarsoa Flavien Marie Gérard larana faharoa ny ipapasolo amin'ny vondrina IRD raha ny fanambarany fianakaviany Rambeloarsoa Flavien Marie Gérard anefa dia fanodimandry ity farany volana oktobra 2024 nilaza ho samy tsy nisy nafantatra ny zavantranga mona ny HIC na ny antenimieram-pirenena raraka ny lalàna mikasika ny fifidianana eo anivony antenimieram-pirenena ny toeran'ny solombavam-bahoaka izay banga dia timbiasa ny larana faharoa
Raha tsapany HCC ny fabangana toerana dia tokony misy fifidianana amin'ny ampahany atao na ilay antsoina hoe élection partielle tanterahina efa-bolana aorian'ny fivoahan'ny fanapahany HCC. Vaovao hafa tanteraka kosa indray mandidina ny fitaterana. Trezina ny Jirama ny ainga atao andekaleka saika iazo any Moramanga noho ny fandona tamin'ny lamasinina iray teo Ambatovola androany maraina tokony tamin'ny 7:30 ny tany hoany. Tsy nisy anana foy saingy maromaro ireo voalaza fanaratra nandritra ity loza ity raha ny fampitam-baovao ary tsy misy ahina ny ain'izy ireo. Trano de secours atao Moramanga sy ireo mpitsabo avy amin'ny Jirama no nandray an-tanana ireo naratra. Nanolo-tanana azy ireo ihany koa ny mpitsabo avy eto Antananarivo sy ireo tompona ndraikitra voakasika izany. Vaovao sosialy mifandraika amin'ny fahasalamana. Zaza mahery ny 7 sy 9 sy 4 na 3:50 isan'ora no miaina ao anatin'ny anohanana tato anatin'ny taona 2022 araka ny fanadihadiana nataon'ny Save the Children. Niakatra avy roa eny io isy io tao anatin'ny 10 taona farany. Raha ny antotan-kevitry ny sampandrarany firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny finiavan'ny firenena mikambana momba ny terabao dia niakatra roa ny zaza terabao miaina anohanana. Ny ady miverimberina, ny fiatraikany fovavany toetrandro ary ny tsy famarina toerana ara-toe-karena maneran-tany no fototra mahatonga izany. 5,900 ny zaza terabao aty amin'ny faritany Afrika sy Azia no voakasika ity olana ara-tsakafo ity. Tafiditra ao anatin'ny firenena afrikanina 10 miaina ao anatin'ny anohanana amin'ny tarazoky Madagasikara. 5,900 amin'ny mponina 7,20 tapitrisa no miaina izay anohanana izay. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray, omaina ny tapany Atsimonosy ary mbola tsisy oram-baratra ao anatin'ny 3 andro avy amin'ireo faritra sasany tokony ahitana orana ho ny teo anivon'ny meteo Madagasikara. Araka ny fanazavana ihany dia mbola miaina anaty vanim-potoana ny ririnina isika izao. Miverina kosa ny loton'ny rivotra ho an'Antananarivo ary atahorana isy fiantraikany goavana amin'ny fahasalamana izany ka mila fitandremana. Afitra Soldrabe, Mathieu Princy. Mbola ao anatin'ny volonandro ririnina isika eto Madagasikara. Faritra vitsy noho izany no isitraka orana ao anatin'ny 3 andro avy. Isan'izany ny faritra Atsinanana sy ny afovoantany. Itsitaitaika ny orana any amin'ny tapany Atsinanana nosy iny, raha ny maraina sy ny hariva kosa no hanerika ho an'ny eto afovoantany. Aty amin'iny faritra Sava sy Analanjorofo sy ny Atsinanana zany zao no ahitana orana malefaka na matevina mihitsy arana indraindray. Dia aty amin'ny aloatra mangoro sy ny ilany Atsinanan'ny afovoantany zany hoe Analamanga sy Vakinakaratra iny zany dia mandrahona amin'ny ankapobeny ny tontolo andro dia ny voamaraina somary manjomijobona ary mety arahanerika indraindray. Tena ao anatin'izay hoe volonandro ririnina zay zany dia misy fiatraikany izay aty amin'ny afovoantany. Ho an'ny faritra koatran'izay ny 3 andro manaraka dia aty amin'ity manamorona morontsiraka avaratra andrefana iny zany hoe Sofia Boeny sy Melaka mahazo aty amin'ny ilany andrefana afovoantany zany dia misy ny orana tandrifondrahoana vitsy zany mbola tsy oram-baratra aloha zany fa orana tandrifondrahoana vitsy ho any aty andrefan'ny nosy mantola. Ny any amin'ny tapany atsimo kosa zany dia mibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny. Ny aty amin'ny afovoantany ho an'ny tapany avaratra aloha zany somary milatsaka ny maripara tafiditra ao anatiny zao ohatra ny Analamanga dia lafa milatsaka fa zany hoe manodidina ny 4 degré celsius na izany arana fa ny aty amin'ny ataontsika hoe aty amin'ny Vakinakaratra midina zany makany amin'ny Fianaratsoany dia mahatratra amin'ny 20 sy 7 degré celsius izay maripana izay. Ankilan'izay, andro vitsivitsy ny tsy nisy ny orana, ny vadibadika ny toetry ny andro. Izay tsy fisy ny orana izay dia nampiakatra indray ny setroka ho an'ny teto Antananarivo araka ny Indri Madagasikara. Tsy noho ny loto etan-drenivohitra fotsiny ihany fa ny doro-tanety manodidina an'Antananarivo dia manampitrotraka izay loton'ny rivotra izay. Tafiakatra avy 30 eny noho ny fatratakin'ny sampandrara iraisam-pirenena misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS ny singa madinika eny amin'ny rivotra. Tokony 5 mikrogramma isaky ny metatra toratelo ny singa madinika 2.5 pm eny amin'ny rivotra. Tafiakatra 57 mikrogramma isaky ny metatra toratelo ny tany izay nandritra ny fandrefesana ny 1 Novambra tamin'ny 9 teo. Ny maraina no maivamaivana ny fahaloton'ny rivotra. Tsara kokoa noho izany raha ny maraina no manao fanatanjahantena araka ny torohevitry ny Indri Madagasikara hatrany.
Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany mavesatra ny takaitra vokatr'ilay tondra-drano goavana mahazo any Somalia nanomboka ny alatsinainy teo. Raha nantotanisany voaka farafakely no olona 50 namonyaingy antapitrisany ireo trabona mila fanampiana aingana fototra samaro no rava sy potika atao anatiny indray mpimaso. Fanady atiny eo amin'ny sary sy rindrantsariny Andry Rakotomalala. Mavesatra ny taremarika vokatr'ilay tondra-drano goavana niseho tao Somalia nanomboka ny alatsinainy teo. Raha ny tatitra nataon'ny fiarahamonim-pirenena any an-toerana sy ny vaovao nivoaka avy amin'ireo haino vaky-jery, olona 350 namonyaingy ary farafakeliny olona 7 hety sy iray tapitrisany ho traboina mila fanampiana eo amin'ny lafiny maolona. Tao amin'ny faritra misy ny renirano ny Shabelle, difitry ny rano tanteraka ny tanànan'ny Beledweyne izay nahafatolona 350 hatramin'ny alatsinainy teo raha ny vaovao ihany. Olona 12 tapitrisa no miatrika tsy fanjarin-tsakafo ny Afrika Atsinanana raha ny taremarika talohan'ny sy ny tondra-drano ity. Somalia, Etiopia, Kenya, anisan'ireo faritra misy ahitany goavana izay nitarika fifindramona sy tsy fanjarin-tsakafo. Ny ampy ity tondra-drano ity, olona ray hety sy 3 tapitrisa fanampy ny voakasika atao amin'ireo faritra ireo, ka ny 7 hety sy 2 tapitrisa dia tao Somalia fotsiny hoy ny fanazavana nataon'ny taleny vonjitaitra na ny ERC. Ankoatra ireo, velarantany 10 hety sy 2 tapitrisa hektara no tondraka tao Somalia. Trangizaina mafy ny fatsianoko ara-pambolena ka nampitrotraka ny tsy fanjarin-tsakafo an-toerana sy ny faritra manodidina. Ahina ihany koa hoy ihany fanazavana ny fahasalaman'ireo biby fiompy no ny mety sy ny aretina vaovao hipotra hakasika azy ireo. Tapitra ny fampalalam-baovao tonkilasy tongivavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mazatra ny fandarana ona marina sy Global News no rahanao vetrandry aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe aty midina itsy ny tenako tonkilasy tongivavy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray veloma tompoko.